fitaovana toko lasy toko afo tsy tena tokatrano zao takarivariva ny alarobe izao araba toko lafo naritra toko vavy manasana ampiavana izay tomin'ny fahitalavitra matv anaraka hatrany farany fotoana ny fampilalana antsika amizao ana izao tontolon'ny asa fanaovana gazety avy hatrany dia marobe ireo mpanao gazety no tonga teny Tsimbazaza tamin'ity androany ity izay naleha ny hetsika fanorana ny fandamin'ny sondavim-bahoaka ny lalàna ny fiandrina ny asa fanaovana gazety voasakana teny ny vavady ny lapan'ny Tsimbazaza ireo mpanao gazety hopitany filaminana tetsy ambany dia efa miatrana ny lohany fampilavan'ireo mpanao gazety ny sary mirakitra izay no arantsika. Tsy afaka niditra tao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny mpanao gazety androany. Anisan'ny fandaharam-potoana napetraky ny hetsika ho an'ny fahafahana maneho hevitra ny nanaovana sit-in tao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza maraina teo nanomboka tamin'ny Sivory. Na dia maro be aza ny mpanao gazety tonga namaro ny hetsika ho an'ny fahafahana maneho hevitra dia voasakana teo am-bavahady ary tsy nisy afaka niditra tao anatin'ny fefin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Natevina ny fiambenana nataon'ny mpitandro filaminana ny vavahady ny lapan'ny Tsimbazaza. Fisian'ilay mpitandro filaminana eto mba midiko anazavana azy fipetra tsy maintsy raisina ahafahana misoroko an'izay mety hitrangan-javatra miseho raisina mety fanakorontanana mety misy koa ny fanararotana dia mandeha mialoha amin'ny toerana ohatran'ny tony zany ny mpitandro filaminana na ny fanakanan-dalana fotsiny ary zany mety isy fanelingelenana mpivezivezy dia tsy maintsy mandray fipetra mialoha izay tao anatin'ny mpitandro filaminana. Manahoana ny fafahana miditra na tsy miditra ao amin'ny lapa fipetra manokana tsy maintsy raisiny mpiandraikitra ao amin'ny fiambenana ny lapa izay ny azo atsitika ngamba tipo mariana misy tranga teo ireo olona izay miditra mety andren'olona mety isy mpanararoatra na tsy mpanararoatra koa fa mety ao anatin'ny pitaky mihitsy no miditra amin'ny fomba atao hoe amin'ny letra satria tsy misy alalana manokana na ny vavahady ary ny arahantsika nahita tamin'ireo fotoana ireny misy namery ny namokafana azy dia mety anisan'ny fipetra tsy maintsy niraisiny amin'ny fiambenana ny lapa zany ny fanakanana na ny fitsiriana ny olona izay miditra ao anatin'io lapa io. Ankoatran'ny sit-in mitohy androany ny fisaonan'ireo gazety mpiseho isan'andro manamafy ny tokony hitazomana ny torohevitra efa laninana indrindra ny dinika maro tamin'ny famolavolanana ny lalàna momba ny serasera ary nanaovana fanitsina ny volavolan-dalàna mifehy asa fanaovana gazety mialohan'ny fandaniana izany eo anivon'ny parlemanta. Misy ihany koa ny maraina teo ny dinika izay niarahany solon-tena ny mpanao gazety ny mpinoda ary ny ministera ny serasera.